Ie dia faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny page Facebook Joda na eto amin'ny chaîne YouTube koa dia aza teo ny miditra ao Abonné androany tsika dia hiaraka amin'ny Bleu Vibe misy ny Tiji, Naval ary Rixah iresadresaka ny thème hoe R&B ny mozika taloha sy ny mozika ankehitriny dia andraso antsika izy zalah. Ie raha batsika rehetrarehetra dia manaraka ty vidéo ty zany confinement moa zany dia fotoana kely dia nifanao fotoana eto izay efatra misamy mba hiresaresaka amintsika resaka mozika sira be fa juste hoe milavao sy mifatafony. Ie dia ohatraohatran'izao moa zany izay telo mitsamy aloha zany neto fa Naval mbola somary anina kely. Ao tsara ve Naval? Ao re meko ny Rixah aloha fitenenana e. Ia, faly miarabantsika rehetrarehetra amin'izao confinement zao mitafatafa kely indray miaraka amin'ny zalah namana tsotrany Joda tamin'ity resaresaka kely anankiray ady fa nisany mahafinaritra. Elaela tsy hita tao anatin'ny tontolo satria sahinana mitady tsikaraka ny maso sy marina mihitsy zany. Iny koa mandeha foana. Tena mahatsara ny fiainana fa mozika moa mozika foana iny mandeha foana mozika dia fotoana mba misy afaka ifampiresahantsika androany dia zay mihitsy marina zany. Miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka amin'izao. Ok ary meko any Naval indray raha fitenenana e. Ao tsara ve Naval? Faly miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'izao direct zao moa zany hoe teo foana ihany araka le teny Rixah hoe mozika tao anaty foana fa le fotoana sy le situation somary nanery kely dia somary varimbariana tamin'ny fitadiavana ihany koa dia normal be fa momba ny R&B moa hatramin'izay ka hatramin'izao misy miondana foana izy io fa somary simba kely le rivotra commercial angamba filazako azy dia somary very be teny ihany hoe taiza ho aiza ny tena fipetra nefa na izany na tsy izany fa misy an'ilay old school sy le bande efa azo lazaina hoe legende iny nefa nametraka hatramin'izay hoe tia ny tena malala le mozika hoe izao le tena izy fa noho ny tateoriana lasa mivoizina tamin'ny somary mifangarongaro tamin'le le zavatra malaza izy dia lasa very le tena sonsa le tena hoe R&B tena marina ao anaty foana dia eo moa zany ampidiriko amin'izay zany nareo telo mitsamy lisany zao ao ve Rixah? Lisany zao nanao an'le hoe Bleu Vibe zao lisany izay hitako za manokana zao moa ho an'le resaka hoe za zao anisan'ny tena hoe mpankafy R&B dia anisan'ny mpankafy an'ny lisany koa anatin'izay Bleu Vibe zay somary taitra kely ana hitan'le clip'ny lisany satria tsy napoziko mihitsy lisany telo mitsamy hoe hiaraka anao zavatra anankiray izay anisan'ny bandy efa mpiaraka tamiko hatramin'izay daholo moa lisany telo mitsamy zany na Rixah tany anaty beatmaker Rixah efa pira efa taloha tsy haiko efa taloha koa efa ela be Tiji koa efa nijerena tamin'ny pazapa efa ela be Naval koa efa nijerena tamin'ny pazapa efa ela be mbola boay kely ary zay tamin'izany ela koa nijerena tamin'ny pazapa dia lisa moa zany safidy nanao groupe dia zay za aloha zany tena anisany hoe mpankafy an'izay filinina zay dia inona zany tena nianime alisany hoe ndao rangahanao groupe zay moa zany ho anahy manokana zao tateoriana efa somaromary nienena kely le talisany le rehefa vao manomboka mira dia ambonimbony tsara ny tany nofinofy dia inona zany le tena nianime alisany hoe ndao rangaha araka anao groupe sy ny sisa hoe anao vazo ohatr'izao aminatin'le filinina tsara hoe R&B zany kely araka le tenenina Naval teo hoe zay zany efa maranka fantatra ihany tsika moa zany tao anatin'ny dia misy gadona ihany koa hoe samy mivohy R&B dia nisy fotoana somary ohatrany hoe tsy dia efatra mitsamy izay telo tsamy zany samy ohatrany hoe nisahirana tamin'ny fitadiavana sy ny sisa tany dia ohatrany hoe andao mba velomina kely le mozika dia izay no nanrefa hoe tsika telo mitsamy tokony afaka miaraka dia
de niona de ao tsara resaka le de ndaiketiny de raiky de ahoana ny tena ahoana ny tena ny atombohan's ie ao tsara ao Tiji ao kely ty zare ay de eo de ny mpanaraka zay a de niona moa zany de tonga de hoe andao ranga tomboka amin'ny vazo anankiray de somary tapatapaka kely meko andraiky sary aloha fitenenany mara-piveran'ny Tiji izy moa zany eny e mozika nampiray anay telo mitsamy a de anisan'ny zavatra tena hoe mitovy koa le génération angambany e zay ny azoko ilazana azy mitovy ihany koa anay telo mitsamy fiaraka atao anatin'le izy hoe mba ndao hanao zavatra anankiray a mba hiraisana de anangana groupe anankiray fa izy moa zany hatreto moa zany mbola misy nofinofy foana zay telo mitsamy e fa zany hoe fotoana no manakana kely eo am'le izy fa tsy mijanona ny nofy tsy mijanona de tsy mijanona koa mozika tena jusqu'à la mort jusqu'à la mort marina mihitsy zany mety hoe sahirakirana kely amin'ny fitadiavana sy ohatr'izany ohatr'izay daholo moa zany no tena mitranga am'izao hoe sahirakirana fitadiavana sy ny sisa fa ny mozika mitoheny foana na de maka sisany kely ary aloha de aveo verina indray sa hoana raha Naval marina zany no tena tany am-piandohana hoe ndao tsika angano zavatra anankiray de hoe anao cover de hoe anao genre bostomène eto nefa nitreritra hoe avy tsika de andao fotoana fotsiny na raha tonga de manao zavatra iraisana hoe zavatra ho antsika manokana mihitsy plus koa le cover anao be efa nefa tiana le izy hoe milay zany hoe tritra hoe zavatra milay nefa alaza nefa amin'ny an'olona be de hoe anao sy mivazo iny sy nanoratra moa samy teo de niketrika teo daholo zao nanaovana azy ny feo sy ny tany moa studio koa fa nisy teo amin'ny Rixah de iny izy iny en fait le vazo voalohany iny nieritreretina hoe nametrahana izy fa nietreritra koa zay ny anoe izy nefa le fotoana sy le mbola Bible raha nieritreretra fa le fotoana sy le confinement ty koa de somary le confinement koa ie am'le confinement koa ohatrany hoe lasa talà ohatrany hoe niembotra daholo na ny projet nieritreretan'la ho atao na ny inona ohatra hoe nisy zavatra zany nieritreretan'la atao de lasa miembotra ho azy le izy satria na ataoko ary hoe ohatran'isany zao manko groupe de tsy maintsy hoe miandry fahafana nefa zay fahafana zay na mbola vao maika ny sarahan'le confinement koa hoe zao tsika zao tsy afaka avoaka de ahoana indray zany toy ny projet hoe avita zavatra ihany ve sa ahoana projet aloha ngambany projet misy foana satria ny fikasana mba tena hoe izary satria letaleta efa mba hoe ananana letaleta de lasa levina fotsiny atao anatiny izy raha tsy zaraina eny na de ataontsika hoe tsy tadiavana vola fa hoe mafaly fotsiny no mizara satria mba anisan'ny hoe tombony zany mba hoe afaka mizara ao anatin'le tontolo ao anatin'le tontolo raha le hoe R&B io moa zany efa somary efa lasa mangamangatsika kely am'izao satria lasa mivoy commercial daholo ny teo ny artiste rehetrarehetra tsara le izy satria tsara le izy amin'ny hoe resaka fivoarana araka teknolojia hoe ianao ohatrany ihany de efa mavita manao hira tsotra ny taloha hoe aiza studio tena tsara mandany vola mandany be hoe anao mitendry instrumental zao hoe anao afaka hoe amin'ny YouTube ianao maka instru de efa tengenanao de asianao hira de mampiasa efa zany hoe lasa netsotra zany ohatrany somary lasa le kalitao sy le vokatra azo tamin'le mozika am'izao raha zoina manokana eo amin'ny ohatrany tamin'ny hoe
tany aloha zany tany aloha somary hitako zany hoe le zany efa hoe somary accessible nefa zay accessibilité zany somary manena kely an'le kalitao an'le hoe ahoana ny hoe tena ara-marina ve le izy tsy hoe tsy sanatria an'izany hoe manome tsiny ny sasany moa zany fa zay fotsiny zany zavatra tsapa hoe tsy tena ohatrany zany le hoe tena hoe zany rangaha tena mozika zany fa somary lasa ohatrany hoe maimaika kokoa le izy zany. Le izy manko somary betsaka zany ny zavatra azo atao nefa le izy mila travy ihany le izy zany rehefa tena atao ny fandinihana mba ahatsara le vokatra sy ny ataoko hoe na ny fivoahan'le hira ary de mba samy hafa mihitsy zany ny zavatra nieritreretina tsara nanaovana azy sy le hoe arak'izay hoe somary tsy haiko tsy hoe maimaika ohatrany hoe ratsy be le hoe maimaika fa efa rapidapida kokoa zany ny fanatotosana am'izao. Tsy fa misy ara hoe adiny iray de efa mavita hira zao. Zay mihitsy le no instantané mialatsina tenan'izay hoe 2 minitra de vonona. 2 minitra de vonona. Lasa ohatrany somary anankiray zany herinandro tapa-bolana misy ary 2 volana hoe couplet voalohany fotsiny aloha vita de janona eo le hira de manohy kely indray de ohatr'izay de misy fa zao zany tena efa hoe rapida be de efa mavita hira hoe adiny iray adiny 2 anaty studio zalah de efa hoe mavita hira ray mavita hira ray izy hoe fa ahoana ary zany zavatra zany fa ny tena nanao taloha tsy mbola navita an'izany na tena efa manana efa be ara ny artista tsy mbola mavita an'izany mihitsy hoe andeha hanao prise adiny iray de havita hira tena tonga de hoe milay satria koa manko taloha koa zao ohatrany hoe somary mipetraka kokoa zany mipetraka kokoa ny hira zany taloha par rapport any am'izao tsy midika nefa zay hoe tsy mipetraka ny hira am'izao tsy reveko le tsolomasy tsy midika nefa zay hoe tsy mipetraka ny hira am'izao fa ohatrany hoe taloha zany tena hitany lahy mihitsy hoe zany rangaha tena trapy zany sans zany sa mana Naval aloha zany amin'ny kadokiranay R&B sira mihitsy raha mbola favori eny de ohatr'izay moa zany le izy hoe hitako hoe somary nanena kely an'izay style zay zany ohatrany hoe taloha zany zao ohatra ny mpihira samy manana ny gadony ataoko ohatra hoe nenianina R&B zao nenianina R&B zao nataoko hoe resy sady R&B ary mety nisy ny sasany nanao somary tsy fantatro hoe somary variété de am'izao moa zany le izy lasa tsika rehetra ataoko hoe tsy avahako zany tsika fa mety ho avy am'izay koa tsika rehetra lasa manao gadona anankiray tsy haiko na hoe azo lisana zay tiako tenenina zay lasa manao gadona anankiray daholo zany ny olona am'le fivoarana zany no mahatonga an'izay ny tena hoe le ny gadona moa zany be dia be de samy manana ny mety fa le izy tsirairay avy fa ny hitako hoe lasa somary mirona kokoa any amin'ny commercial ny hira am'izao zany hoe ny antony mitady vola daholo ary rehefa hoe lasa asa le izy moa zany de tsy fanomezan-tsiny le izy tsy fanomezan-tsiny koa aloha iny zany fa izy fotsiny eo amin'ny anahy fotsiny hitako hoe kalitao eo amin'ny kalitao mba mametraka zavatra tsara sy manome zavatra tsara ho an'ny mpankafy de anisany tena mitaiza tena hoe mitaiza tsy mana lehibe ianao tena hoe raisiko manokana zao ohatra na zao ohatra hoe zao voataiza tao mitaka hoe R&B sol zany de rehefa niova teoriana de misy mozika tiako misy mozika tsy tiako toko fotsiny tsy hoe rehefa tsy tiana de tsy anona vao misy ohatr'izao indray zany zavatra zao fa misy mozika tena hoe zay tsy tena tsy haiko tsy mety amiko le izy tsy mety amiko le izy satria haiko le gadona mihitsy ny haiko de lasa ohatrany hoe
Standininy aloha zany stand by eo aloha de iny zay koa zany tiako resahany zay hoe ho an'lisan'ny telo mitsamma zao hoe ahoana ny tena hoe fijeryn'ny lisany an'izay hoe hitan'ny lisany zany le mozika zany taloha ataoko hoe somary melodika kokoa ve sa diso ve amin'ny tena zany hoe melodika kokoa ny hira taloha tsy tena ohatry hoe miaotra ihany aloha zany amin'ny tena zany hoe somary mipetraka kokoa zany ny hira taloha par rapport an'le am'izao eny misy ny hira mipetraka am'izao zany fa le misy zany ny hira taloha tena hoe tsy adino mihitsy zany rangahy hirany anina zany rangahy hirany anina ohatran'ny lisany zao ataoko entre parenthèse kely hoe somary boys to men gasy kely tsy hoe kely moa zany fa boys to men zany zao any andafy raha misy bota be ny akamanay zany tonga de hoe légende zany fa mipetraka zany fa nitako hoe olana eto amintsika zany ohatrany hoe tanlisana ohatrany hoe tsy tena mipetraka zany le hoe mihira hoe zany zao misy classique zany hira zany fa dépassen'ny vanim-potoana foana le izy misy vanim-potoana zany de misy rivotra hoentiny de adino ny taloha tsy haiko na mahatsapa an'izay ve lisany eto amin'ny tanàna hoe mandeha zany ny mandeha ohatra tonga ohatra ny tektonika mandeha ny tektonika de manjavona indray de tonga indray ny R&B de mandeha ny R&B de somary lefilefy kely indray de mandeha indray zao moa zany tsika ao anatin'le hoe somary misafrikanise ny tontolo de lasa any anaty afrikanina ny daholo tsika zany zao le Rixah fahitako an'izy koa lesy le taloha ny olona ny hira sy ohatry zany de na melodie na firafitra rehetrarehetra to arrangement sy ny tariny tsara be daholo de plus koa izy nanomana hira araka le teny Rixah somary tapatapaka kely hoe 2 jours na 2 heures de efa mahavita mélodie fa tena tiezaka be natao tao nandamy fotoana mitsy izy mba sanao zavatra tontolo de nitaty nefa tsika rehefa tsy hoe ataoko hoe tsika satria tsika génération taty aoriana meno le hira de hita be ny différence ny hoe andrangah zany hira zany mety hoe tsara fa juste hoe tena zany de efa lefilaza moto zany de efa tsy hita tsony ary be dia be mety ny preuve afaka raisina amin'izany nisy hira tena nalaza zao tamin'ny tsy haiko ny taona nandeha rehetrarehetra fa zao le izy enony laotra lasa mampioe zany ve mba hira nalaza tamin'izany zany ve nalaza efa meno ny hira taloha eny la ohatra mipetraka foana nakapila zakatina ohatra nefa misy malaza foana tiany génération aty tiany génération ary ny génération rehetrarehetra mihitsy lekely tokony izorana ihany ao amin'ny Tiji ie maheno litany maheno zay maheno maheno tsara fahitako an'izy fanako le zay hoe satria za zany foana mamanasy kely an'le ankizy amin'izao hoe ahoana fahenona roa an'izao zany zany le hira ataoko hoe ohatra zany taloha zany fihenoana ankizy amin'izao de zany izy fa zany hoe tsy haiko ohatrany hoe tsy mipatsy any amin'izareo mihitsy tsy mahazatra an'le sofiny zareo ve sa hoe ahoana de izay mihitsy mahatonga namiteny hoe le rivotra mozika amin'izao mozika amin'izao zany hoe le mozika zany mahazatra ny sofiny amin'izao zany ohatrany hoe mozika tsotra mélodie rerina de tompira tsotsotra de zay fa raha vao miala amin'izay de ohatrany hoe raha vao miala amin'izay de efa tsisy miheno ohatrany hoe compliqué ve fandraisana zareo an'iny sa hoe compliqué sa hoe mozikan'olona taloha sa hoe tsy haiko fa le sofiny zareo patsy any amin'ny zareo izy ohatrany hoe tsy mahazatra tsony zany mena an'le hoe zany rangaha fa misy son zany de tena hoe tsy simple zany fa nefa milay fa le izy zany matetika koa moa le commercial koa zany rehefa manao anazy de ohatrany hoe mozika zay mora raisan'ny olona zay tena lazay mihitsy
hany ka lasa tsy zatra tsony ny kill raha vao miala am'izay la zany de fa de io mantsy main génération ihany no mitondra le izy mampalaza an'le gadona ny génération am'izao zany hoe inona ny hira mahazatra an zareo de tsy maintsy de gadona mahazatra an zareo de iny foana ihany no malaza lasa tendance de raha manao ianao zavatra miala an'iny zany de lasa ohatrany hoe tsy manaraka an'ity ianao zany de zay mihitsy le izy zany atao hoe ahoana iny ohatra tsika koa moa zany izay tsy haiko hoe ataoko somary hoe tsy hoe taloha be somary hoe génération teo alohan'ny am'izao ohatra tsika génération teo alohan'ny am'izao zany ohatrany hoe somary sarotsarotra amitsika no ataoko misadapta manaraka an'le rivotra hoentin'le mozika am'izao hoe ndao ranga zany ndray zao malaza fa ndao zany ny atao le izy koa nefa misy zavatra be da be jerena zany hoe eo aloha fitadiavam-bola eo ny fitiavana an'le izy eo le filinina eo le nofinofy hatramin'izay hoe ohatra zao ny tena zavatra tiako atao reny zany ohatra hoe karazana zavatra mitazona atsika tsy hanaraka an'le rivotra tanteraka da ataoko hoe tanteraka satria tsika tsy maintsy hanaraka ihany rehefa tena mandeha fa zay zany ahoana zany fahatsapahan'lisany an'izay hoe le gadona no entintsika hatramin'izay zany ohatrany hoe efa zavatra tsy de miteny tsony amin'ny ankizy am'izao hoe rehefa mihaino an'izany izy de izy manaiky tsara io fa eny fotsiny izy milay de zay fotsiny le izy fotsiny ngamba ny tena hoe anisany alohany tsy compareko ny mozika hoe ankehitriny sy ny tamin'ny génération antsika hoe taloha zany fa ny anisany hoe tombony alohany raha resaka eo fanoratana manokana tena hoe tany aloloha zany karaka kokoa mandany fotoana mandany andro fa tsy manao resaka hoe mozika hoe mozika fitiavana ohatrany hoe tia zaza angambany zay angambany azoko ilazana anazy lasa le mozika zany zao ohatrany hoe lasa ohatrany hoe manao tia zaza carré be le izy tsisy zavatra tena hoe mba hoe tena lasa hoe mampiavaka fa hoe rehefa hiazo inona fotsiny io de fa zay fotsiny mahafinaritra anazy de verivery io parole io zay le izy nefany matoa zany ny olona anankiray mavita hoe mbola fantatra foana ny nananany na efa 20 taona aty aoriana ary izy de nisy zavatra napetrany tao tsara ny kalitao sy ny fomba fanoratany na ny mozika zay nataony raisiko ohatra hoe Joe zao ohatra anisan'ny zany Joe zany hatramin'izao mbola tena mahafinaritra foana ny zavatra ataony ary tsy nivadika commercial mihitsy izy hoe lasa nanao trap be na lasa nanao ino ty izy teo hoe afrodance be fa nitazomo foana le hoe mozika hoe sol R&B sol de tena mbola anisan'ny tena mbola mahafinaritra foana marina fa tsy fantadaza be fa hoe mihoatra ny taloha zany fa anisany nefa mbola tsara ny zavatra taony milay foana mihaino anazy tsy makaleo le izy ary mozika hitanao hoe mateza le izy fa mozika tendance ohatrany hoe akaiky eto raha eto amintsika manokana de zavatra tena voalohany aloha ny tanjon'ny artiste de izay mpanakanto hoe te hiditra ao anatin'ny sehatra mozika de ny alaza aloha voalohany zay aloha zany izy hoe mahafantatra hoe za mpihira fa tsy any izy hoe tena hoe ohatrany ahoana maizy anazy marina fa mangala tahaka loko maka le velany maka karazana be deabe gadona zany tsona zany tsara mangala tahaka maizy anao zany hoe aiza lasa tsy miavaka tsony fa ohatrany hoe mitovy zany mitovy le zavatra atao hoe zavatra atao de miara mirona ary fa ary indray zao mozika mandeha de tiany zao indray zao ny tendance de any daholo aloha de lasa tsisy mihitsy zany izy hoe tia zavatra mipetraka hoe anankiray mbola nahita mpanao roka ka lasa nanao kilalaka na hoe lasa nandeha nanao zay mihitsy le tena raisiko hoe mpanao roka foana fekanjony ary tsy niova mihitsy fa
tsara nefa ny zavatra ataon'ny mpanao roka zay mpanao roka hoe maromaro Manao roka misy manao pop roka sotro zany fa lisy nge tsy voatery hoe manenjika afa-tsy voatery hoe manenjika fa iny safidiny tsirairay iny nefa ny kosa raha ohatra hoe te hanao zavatra hoe miavaka nefa ny malaza lisy zay ny malaza lisy androany sy rapitsy fa rehefa lefilefy kely am'izay avy eo indrindra ny tiako teny indrindra ny tiako hoe io zany safidy io an'ny mpanakanto ianao matoa ianao hoe en tant que mpanakanto artiste de nisy zavatra zay nanamary ny olona hoe amahy ianao inona le nafantaran'ny olona anao inona ny gadona nafantaran'ny olona anao masafidy ianao rehefa avy eo hoe isanina am'izay nafantaran'ny olona an'izay ve za hoe andeha anaraka ny rivotra mozika de anova gadona fa malaza anao kilalaka fa raha ohatra na manokana aloha zany de miprisika zany ho an'le indrindraindrindra ho an'le olona efa petraka hoe fantatra tamin'ny anarana nafantarana azy sy ny gadona mampirisika hoe aleo raha angamba tazomina foana ihany iny nafantarana de io ekeko hoe mety malatsaka mety mankafy an'le izy fa mbola misy foana mbola misy ezahana fotsiny ezahana foana zany hoe tadiavana zany hoe ina vaovao ao anatin'ilay gaminao de ina ny afaka anatsarana ohatrany satria ataoko hoe nasamy R&B ara ny R&B tamin'ny 90 sy ny R&B 2000 sy ny tiarina tsy hitovy de zay fotsiny angamba ny mariana hoe inona indray ny zavatra vaovao afaka atolotra ny fampiana azy afaka atolotra na any ivelany zao misy mitovitovy amin'ny eto amintsika ihany koa ohatrany hoe de mijery zao ry ny yacht de enso reny tena tompony tao anatin'ny tao hoe gadona R&B zany fa mbola misy manao ihany nefa ny revoatra hoe Rixah manao maromaro hoe misy manao foana ihany le R&B le nazatra nytotsika hatramin'izay fa zany hoe somary amin'ny endriny misy touche kely moderne de zay zany zany ny anentanako hoe tsy voatery hoe de modely hoe mozika sy le gadona tsy voatery hoe ho ratsy koa rehefa tsy de betsaka miainy fa misy hainy foana io hoe misy mankafy foana ny ambakanga mety hoe tsy maro anisa fotsiny donc zay mihitsy le izy mbola voizina tsara le izy ao amin'ny Naval hoe ahoana zany ny tena hoe fahitana ohatran'izy mitsama teo zany manko ny resaka hoe le R&B zany hoe taloha le izy tsy hoe zavatra hoe démodé fa misy foana zany ny mpankafy an'le izy de fa ny an'ny Rixah zany ohatra zany ny tena fijerin'le rianazy tsy hoe ohatra moa zany fa fijeriny azy zany hoe tsara le manaraka rivo-baovao fa le zavatra le style hoe maha-izy an'le artiste zany amin'izao hoe manomboka very ahoana zany ny hevitra lahy am'izay hoe lafa zao anisan'le hoe tena tonga de hoe zara nga ohatr'izao taloha ohatr'izao ny style koa fa amin'izao fotoan'izao tia malaza de aleo anaraka an'ity ny hevitra momba an'iny aloha zany araka le teneniko teo hoe le mozika zany banal be za tena fa hatramin'izay fa mozika tena niondana R&B tena azo lazaiko hoe niondana satria nakafy be nivoaka zao ohatran'ny hoe teteny za hoe sangany zany teo amin'ny R&B malagasy zany zao ry Zidy Marchaine eto de ny anahy manokana efa tiako foana izy ireny tiako foana hatramin'izay reny fa niezaka kosa neno Bostamena sy ny tartare ny tsinga horizon eto de niezaka nanao comparaison kely hoe ohatrany ahoana na ty de ohatrany aty de niezaka nakanaka kely tatotato fa rehefa tena nandeha de tsy niompana reto tamin'ny R&B za hoe tena hoe tsy maintsy R&B ngano ataoko na hoe zao fa zavatra tena tian'olona koa zany atsika malagasy raha tena hoe hanao mozika de efa kobola ihany resaka commercial be ny sebazeta am'izay tsika de donc zany le olona tena hoe manam-peo ohatr'izay somary very kely tena mandeha teo hoe satria niezaka be ny kajy tanaty resaka kalitaona feo studio koa itsy andehany amin'ny zavatra tsy sidika nefa misy etsy efa mavita docteur eto de efa manoranoratra eo de tenjikilaintsy fotsiny de vita dolany de iny koa nitako somary ohatrany nakivy kely an'le artiste tena nahay taty aoriana hoe ahoana moa zany tsika
ihany nefa rehefa manao kabaret sy ny tariny tsika ohatra n'olona 10, 30, 70 no mijery nefa jerena zay tsy tany andaty fotoana iny koa somary napetra an'le tonga de ivirako any amin'le R&B kely tsy hoe letika angamba tsy izay filazako anazy fa somary inona re zany lasa ohatran'ny hoe mozikan'olona mihaja ve ny filazako azy sa hoe ahoana somary ohatran'ny lasa klasika le izy tateo lasa klasika kely le izy zany de teneniko hoe ao am-pony tsirairay amin'ny foana any be dia be ny olona mbola miondana R&B mbola tia an'izany gadona izany fa mbola setrany rivom-piainana amin'le mozika dia somary ohatran'ny letika dia lasa misy fotoana ny sasany lasa complexe mihitsy inona ty natao la resahanay R&B be le feokira le baby be le bebe zay mihitsy le izy zay ino moa zany zay misy le izy zany arak'izay fijery laza mihitsy hoe lasa somary klasika zany le izy hoe olona somary ohatrohatro zay any ve mena an'le R&B nefa le R&B nefa tena tany amin'ny 90 ataoko hoe tena hoe na zazakely tsy mahafantatra inona ary na iny amin'ny tanàna tena hoe tena tsy ataoko hoe ambany tany fa ataoko hoe eny amin'ny tanàna tena hoe régulière tena hoe tian'izany R&B sy ny sisa zany fa le izy moa zany ohatra ny rivotra rehetra ihany hoe misy fotoana tena miakatra be dia misy fotoana miakatra kely ka ena piky kely ngamba le tenenina Naval teo hoe le izy hoe ny any amin'ny resaka hoe ny gadona angambany ny gadona le gadona hoe R&B moa zany rythme and blues le izy de anisan'ny tamin'ny année 90 nakaty hatramin'ny année tsy haiko 2000 firy tena tian'ny olona le izy tian'ny olona fa zany le izy fotsiny zany ny tena hoe misy rivotra nitsoka vaovao tampoka tao anatin'le tontolo moa zany de lasa hoe mipoitra le commercial ary matetika mialatsiny teny kely an'ity zavatra ity hoe sanatria hoe tsy manampeo ny artiste sasany fa tena ho an'ny olona ohatrany hoe ny ondana R&B ny R&B manana ny ino ty izy teo manana kely manana apport sy niveau izany afaka hoentiny ao anatin'le mozika zany hoe mba tsy mozika ino zany tsy mozika hoe commercial tsotra fotsiny hoe mihira de bebi be miverina ao anatin'le izy de tafitra vita amin'ny parole fa mba misy arrangement musical le izy misy soratra mba hoe sady ao ny resaka mba hoe mifangaro izy misy asa soratra hoe mahafinaritra mba tsy ny faheno isan'andro zany satria zany zao amin'izao lasa maheno de fa lasa teny miveriverina love be indray moa zany le izy amin'izao love foana le izy le créativité zany tsy ampy zay zany hitako hoe mozika amin'izao le mozika tsy ratsy za mieno afrobeat afrodance iloko daholo zany fa izy fotsiny tsy hoe tena hoe ambangovango hoe tena hoe raha any amin'ny parole manokana ny arrangement moa zany iny efa carré fa fantatry ny hoe miboka ny son milay be mandefa matosy tsara be de mampandihy mampiakatra feeling zay moa le izy fa tsy ny tany aloha sy ny ankehitriny fotsiny le hoe ny taloha tena mipase message mihitsy ny hira zay hira soratany eo tena hoe fanalana azy fotsiny indray tsy mba mijeriko manokana zay zay angamba ny fahitako anazy hoe tena hoe rehefa son tsy mitomboka de efa tsy mampanintona ny sofina aloha zany zay le izy zay zany da tena hoe tsy itovizan'ny son le taloha sy ny ankehitriny teneniko indray ny amin'ny resaka hoe clip sy nanao ohatrany resaka be tsindriky kely teneny Rixah za zany za manokana tsy hoe contre an'le mozika amizao na le gadona amizao tena miaino be da be ny enoko na vazana gasy ary misy mahafinaritra ana mampetsiketsika kely sy ny tariny izay akory tsy midika hoe adinoko le nazatra na taloha na hoe le hira tiako taloha fa ny olana amizao mantsy de akizy mihitsy no tsy manao découverte ohatrany hoe
tsy miaino zany fa mionona am'le mozika malaza am'izao fotsiny fa mba andramo ande hoe nona le sanganasa le R&B teo aloha teo de mba miain'olo de hitanareo tsara ny différenceny fa zay akory tsy hoe manindraindra ny R&B eto de hoe tsy tiany mozika ankehitriny tsy zay mihitsy le izy tena misy mahafinaritra fa zany hoe samy manana ny anitra ho azy ireo ka na de tsy de loatra raha ny R&B am'izao tsy midika akory zay hoe mozika efa lefilazy izy na hoe ratsy na hoe mozika ny tao fa ianareo fotsiny mbola tsy naheno fa entaniko be nareo hoe meno zany ohatra zao le Joe nitenen'ny Rixah teo Brian McKnight ry Maria Carey sy ny tariny be da be ny afainona nagasy ihany koa arany enoy ohatra mozika nataony Shine teo aloha enoy ny be da be ry Marion mozika nataony tam'izany de afaka mampitahana reo hoe ay ve ohatry zany le izy de ino koa moa zany tiako tsindrina kely koa hoe araky le teny lisany teo hoe tsy hoe mampitahany le mozika zany tsika de hoe ratsy le am'izao tsy any le izy fa le matetika koa nefa ataoko hoe ny akabeazan'ny artiste taty aoriana zay moa zany ny anisany hoe statut hita ao amin'ny Facebook foana ny artiste tokony anabe le manabe io ihany fa zany hoe rehefa raha fijeriko manokana zao hoe raha vao tsotra kely zany le fampitanan'le afatra ao anatin'le hira na hoe tsy tena misy afatra mafonja le izy de lasa tsy tia karokaroka tsony ny nataoko hoe génération taty aoriana rehefa mihaino hira raha ohatran'le nitenen'ny Rixah hoe raha vao tsy metsiketsika io na anina na hoe mampandiha midobodoboka defa tsy milay zany fa aleo zay mampetsiketsika ihany izy zany lasa very zany le hoe zany son zany zany tena hoentiko any amin'ny maly io moa zany le izy ohatrany hoe zany son zany tantarana psipa de hoe areto ny jiro ny akanjo ampidiry sy ny sisa mba mikarokaroka zany le olona hoe ahoana zany ny tena tantarany zany son zany hoe any ampianarana moa zany na ny ankizy ary de manao fanadihadiana sy ohatry zany zany anisan'ny hoe zavatra hitako hoe lasa very taty aoriana lasa hoe ino ranga le hira zay de mandihy izy nareo de okay tsy haiko na vao remarque lisany koa zay satria lasa tsy maintsy hoe zay malaza nataoko ary hoe buzz fotsiny nampalazan'le olona de iny ihany no enon'ny olona fa tsy mampitahy izy ary ny ankizy am'izao ataoko hoe ny ankizy am'izao mihitsy zany tsy mihaino zavatra tsy malaza tsy haiko na vao remarque lisany zany tsy mihaino zavatra tsy malaza ny olona taty aoriana fa zay efa hoe iny ihany na zao malaza de zay ihany iny misy fahamarinana ihany le izy moa zany fa na izany ary ho an'ny saina tia karokaroka zany de tsara foana no mijery ny talosiny ankehitriny tsy hita Rixah za sisany ato averiko de toizako zany tsy na mbola misy resahana maro zay teninao zay hoe araka le fanteneniko teo ihany hoe tsy haiko hoe le tsy te hikaroka ve ny ankizy sa hoe mianona fotsiny am'izay atolotra fa nazarany tam'izah mbola adolescent koa hoe ny découvrir vao nanomboka nanaonao mozika de keko hoe le mozika nalaza aloha zany no tena nanintona anay hoe nalaza be ry Alicia Keys tam'izany be da be nalaza be ry Chris Brown de iny aloha nanintona anay au début fa avy eo niezaka nikaroka hoe taiza moa zany nipoiran'ity mozika ity de iza daholo nanao listany aloha tany de eo am'izay avy eo midécouvrir hoe ay ve mivelatra be ity mozika ity de misy karazany gadona R&B fa misy karazany samy manana ny style samy manana ny parole samy manana ny zavatra voizany zany de zay hoe manentana foana zany ho an'ny génération aty arina surtout hoe tsara le afro tsara le mozika andizantsika am'izao fa eno ihany koa le fatalolo reny fa idécouvrir zavatra nareo zay mihitsy le izy de arak'izay koa moa zany somary aravo kely any resaka zany rehefa mitohy am'izay resaka zay le izy lisany zao ataoko hoe
zay moa zany filazantsika azy taloha R&B manina ataoko hoe ny R&B zany tsy hoe zavatra efa very na hoe ahoana fa ina mitoy eo foana fa zany hoe ndrivotra fotsiny miova ho an'lisany ve zao hoe araka ny resakitsika teo hoe misy ny maizy atsika misy koa nefa ndrivotra hoentin'ny mozika sy mitsoka avy any ivelany sy ny avy any amin'ny sisiny firenena ohatra dia amin'lisany ve azo atao tsara sady azo trandrahana tsara hoe ahoana moa zany ilazako an'izany hoe manana maizy fa afaka atao koa nefa manaraka an'le rivotra mitsoka hoe mahavita produit ohatr'izao ranga io ohatran'ny filinako hatramin'izay any io fa napiako zavatra kely fotsiny mba hanaraka an'le filinina amin'izao lisany ve ho anisan'le bandy zany hoe anao an'izay style zay sa tena hoe hijanona amin'le hoe ny anaranga le R&B le fandreveko hatr'izay ihany de hoentiko amin'iny le izy ngamba ny eritreretiko eny izy moa zany tena marina de zao hoe le izy nge afaka hoe fusionnena le mozika hoe mitondra an'le loko moa zany le izy loko moa le izy hoe loko afaka hoe loko R&B nentinao hoe ohatr'izao le izy fa ny flow sy ny soratra sy ny arrangement kosany mba manaraka hoe ajour zany moderne afaka atao an'izay izy fa tsy hoe R&B taloha be hoe tamin'ny année 90 de mbola iny ihany mbola iny foana afaka hoe mivoatra ary zay moa nahitana ny artiste anazy hoe tena hoe miavaka de manana créativité foana izy zany hoe amin'ny fotoana hoe nataona andalovan'ny taona arany fa tsy hoe ity de amin'io fotsiny eo de rehefa tsy hanao ankoatran'io de efa égal hoe tsy mozika tsy izay le izy fa tena hoe afaka hoe misy gadona na lokona gadona anankiray ampivadina amin'ny R&B mety nge possible zany azo atao zany lasa fusionné zany lasa fusion zany le mozika amin'izay fotoana izay de manome loko hafa sy tsiro hafa indray izy rehefa hoe atao genre roatra moa zany le izy fa iny zany tsy manakana ny tsirairay anao an'izay zay teneny Rixah zay indrindra le izy zany hoe tsy hoe akorony hoe zahay za manokana moa zany tsy hoe mieritreritra ny hoe tsy hanao le mozika amin'izao mihitsy tsy hany la izy fa afaka ampiarahana tsara zany le gadona nazatra anao ampiarahana am'le rivotra na mozika amin'izao de le izy koa miankina am'izay aingam-panahy fa tsy hoe forcena zany ohatra zao hoe namorokira ohatra de le hiran'ny foroniko somary nanaranaraka le style taloha de tsy maninona tsy forceko iny hoe tsy maintsy afaka tsaraiko tsara iny hoe any anatin'ny arrangement ohatra no ahitsiko le izy mba hanaraka kokoa an'le mélodie amin'izao sy ny ohatr'izay zany hoe ny atao hoe ara zany amiko de hoe aingam-panahy avany aminao ka tsy ho forcena akory ny hoe satria kilalaka laza amin'izao de ndeha amakilalaka fa anao zay mihitsy le izy de tena saola be le izy ohatra saola be le izy de tsy avoakako ty satria saola be loatra efa lany datiny saola tsy afaka bataiko tsara iny hirako iny de manantona ny arrangeur mahay ny style zao ohatra de afaka miara-miasa manontany hoe inona ny zavatra tokony hanatsara ty mba hivoaka kokoa mba hanitona kokoa ny gène amin'izao ohatra marina mihitsy zany fa amaranantsika azy angambany hoe zay moa zany tena hoe za zao anisan'ny tena olona hoe milofo amin'izay hoe mba mahafinaritra anazy zany hoe raha ohatra hoe misy olona ny olona ataoko hoe ny piano amin'izao fotoana zany hoe tsy de ampy kokoa ve zany le hoe resaka diversification zany rehefa mihaino hira matetika manko zao raha ohatra ny ivelany zao io tena tonga de fantatrao mihitsy hoe marina fa misy foana ny zavatra malaza fa nefa misy olona tena hoe sady mahay mihaino
mahay mihaino an'le style ataoko hoe pira ray manana style nahirany izay ataoko hoe efa lanilany andro kokoa izay avokany foana ny azy fa izy tsy manao an'izay hoe ty ny ataon'ny olona am'izao de iny foana fa ny zalah zany hitako hoe mety amin'ny zalah le hoe ty style taloha fa tery fa avokatsika ihany de iny zany ny hoatsika aty zany ohatrany hoe raha vao ahoana ndray zany ilazako an'izany misy zavatra endrasana zany ho an'ny pira ray ka raha vao tsy ohatran'iny le hira de tsy malaza io le pira tsy malaza le produit zany zay teneniko zay fa le pira efa manana ny anjara toerany fa ny vazaha nefa ataoko hoe ny album vazaha tena hoe misy ty style am'izao fa ty styleko efa hatramin'izay ihany haiko na azo lisany le tiako atongavana am'le izy zay zany ohatrany hoe tsy de ananatsika piano am'izao fotoana ny anton'izay de zao de anisany voalohany tena anisany koa ny olona nge ny ivelany ny media no mitaiza satria media mandefa zavatra tsara filtré zany le son maniainky hitanao contraire an'izay ianao zany manana son tsara be ary fa rehefa tsy mozika tendance io de tsy mandeha isan'andro zany io zay le izy media io zany de le plateforme zany nefany tsy eto koa nefa mbola tsy misy hoe manana connexion hoe illimité daholo ny tsirairay ny antrano tsy mitovy zany hoe izy zany raha hoe raisiko manokana hoe ny ohatrany hoe ny anivela zany zao afaka mihaino ange ohatra hoe amin'ny telefona izy de efa manana méga izy de manana foa hoe afaka mijery hira izy afaka mihaino hira en ligne izy en ligne ohatrany afaka mijery hira en ligne izy fa ny atao amintsika ny media mihitsy ny mbola anisan'ny anankiray tsy mampandroso ihany koa ny zavatra tena hoe tsara zavatra tena tsara satria media mihitsy zany nefa ny media ny anisan'ny tokony manampy bebe kokoa ny artista zany raha resaka hoe kolotsaina sy hoe zavakanto fa ohatrany hoe miteny an'ity zavatra ity zay efa tenen'ny artista rehetrarehetra koa izy hoe tsy kolotsaina fa kolombody nefa tsy fitezany zany zavatra zany fa lasa ohatrany hoe ny zany de varinany amin'ny zavatra hafa fa hoe fitezany koa le izy hoe ny media no hoe manao an'izay za mihiny fa tsy tena marina mihitsy zany mivoaka teto amintsika betsaka ny mahay mozika betsaka ny mianatra mozika ary betsaka ny tena manam-peo fa maninona nefa ny lasany anaty fifanana no miseho le olona lasa any zany izy hoe any izy vao misongadana fa raha hanao carrière solo izy hoe ho anazy manokana lasa tsy midécolle tsy mandeha ianao raha ny afindy ianao raha vao hitan'ny producteur ianao hoe manana opportunité sy manana potentiel tena sotominy zareo mihitsy ianao hoe ndao ianao fa toananay ndao ianao fa ho amidinay sitra mozika io zany fa ny aty amintsika tena hoe autoprod ianao autodidacte ianao anaty mozika sy mety hoe manana traikefa kely ianao ahafahanao hoe tsy moyen kely ahafahanao manao an'ilay mozika fa avy eo tapatendeny ampovoambony eny hoe ahoana ny matraquage ahoana ny toy manaraka satria lafo daholo zany manao an'izany zavatra zany rehefa zavatra tena hoe tsara tena marina zay toy zany le izy hoe anisan'ny zavatra anankiray raha mbola hoe fitezana mbana izy ny media no tokony hitaiza voalohany satria ny media no mampiseho zavatra tsara hoe tia ny tena kalitao amin'ity ny tena tsara zavakanto fa lisy tsy mipetraka zavakanto iza malaza de rehefa malaza i rakoto de feno andrakoto ny tele rehetrarehetra de feno andrakoto ny tele ny olona zay hoe par chance ny fiainan'ny gasy fa tsisy tsisy hoe tena tsisy hoe pariketrika fa lasa hoe chance zany izy hoe ay tena besanjy anina fa tena lasa rakoto fa tena lasa nalaza be taminy nanao base be izy tamin'ny voalohany de lasa parcours izy hoe efa nandalo taona maro izy vao nalaza na hoe efa nandalo zavatra tena be ny lalana nandalovany fa zay vao hita izy eo amin'ny sehatra
anisan'ny anankiray hoe tena hoe zany aloha anisan'ny raha mbola eto amintsika aloha zany za mahita satria mediano anisan'ny hoe tokony fototra anankiray mampivoatra ny mozika malagasy tena kalitao hoe tena tsara tena mozika fa tsy mozika hoe mozika tendance de l'année na hoe buzz de l'année na zay firenena samy manana an'iny daholo fa miresaka hoe zava-kanto tsika anatin'izy izay zavatra hitako sy hoe anisany tena hoe tsy de tena tsara tsy ampy zany le fanabeazana ny artiste afaka manabe afaka manabe hoe maninona moa ny ilaina ny artiste rehefa manao propagande zay zao dia anisany anankiray zany artiste rehefa hoe fety dia izay zao dia anisany zavatra anankiray le média nefa ny any tsy mijery an'izay izy fa ohatrany hoe aiza ny vola miditra dia lasa le artiste tahaka le rivotra hoe zao ny mozika tendance dia any lomo mandeha dia any ny vola no miditra dia atao le izy tena milay zay ngamany marina mihitsy zany tsara iny dia zay zany moa zany ny tena ny anam-pikelana fotsiny Joda ny anam-pikelana farany fotsiny hoe tia moa zany resadresaka tsy midika koa hoe mahay ny tena hoe danger tsy danger ny tena ny tena raha anisany majinika kely fa mba tia fotsiny tia an'ilay mozika dia efa atao natiraly izy dia mba hoe mahafinaritra le izy hoe mba tsara zany mba raiso misy zavatra kely mety hoe kely raiso zay tsara azo raisina ary io fa ny tena anay azariana fa zay eo foana marina mihitsy zany eo amin'ny Tiji fa maranana sisy avatra kely koa ny angambany avatra kely ny ho an'ireo namana mpamorona mpanakanto mpihira sasantsasany izay mety hoe efa tsy dia henontsony resaka R&B moa zany tena resahanay dia singaniko manokana izay manentana zany zay ngamba noteneniko hoe manentana hoe aleo rangaha voizy foana le rythme le style sy le rythme fa misy mihaino foana io misy mankafy foana io dia ezahana fotsiny zany mijerena ao anatin'le izy hoe inona ny zavatra afaka hanatsarana an'le izy raha misy vokatra any dia ezahana mivoaka foana ny mba fangatahako fotsiny zany araka le nitenen'ny Rixah teo dia engany hoe ny média sy mba hisy hoe tsy haiko ny production mba hijery manokana an'ireny vokatra ireny hoe tena tsy haiko hoe mijery any anatin'ny YouTube any hoe tiry ty zany kosa tsara dia mendrika tohanana dia mba misy action ohatran'izay zany mba ampisongadinana reny olona mitondra kanto tsara reny fa lasa le mozika mitovitovy foana ny henontsika eto dia henontsika eto tsisy fisarasarana mihitsy le izy zay mihitsy le izy dia manentana zany hoe avoay raha misy son any raha ohatra hoe misy ny famoronana any sy ny ohatr'izany dia aleo hivoaka mba hoen'ny génération aty aoriana hoe mbola mitoetra foana dia tsara ny izy ty zay kamany marina mihitsy zany anapiky kely an'izay Tiji izay fotsiny ngamany hoe mozika zalah mahafinaritra fa mozika mandalo ny ratsy fa rehefa tena hoe tianao mihaino hoe mozika hoe mihaino kely zany mozika hoe taloloha reny isaka ny album taloha mantsy artiste mamoaka album foana fa amin'izao ohatra misy tsony ny album fa lasa hoe single dia efa mety amin'ny artiste iny dia efa mampalaza anazy raha isoroso telo fa taloha tena hoe mihaino album tena hoe mahafinaritra izy hoe anisany mba hoe manory toro-hevitra moa zany anay no meko fa tsy akaterenana izy fa hoe safidy moa izy ino hoe mozika taloha na tsy R&B io fa misy variété taloha tena anisany hoe tsara mihaino anazy mahafinaritra tsy nisy gadogado ohatrany hoe R&B fa ny R&B moa ny resahantsika aloha hevitra androany dia ino le izy fa tena anisany rehefa tena hiainanao le izy
surtout an'zay le live amin'ny betsaka ny tena manapeo betsaka mahay mihitsy fa zay fotsiny izy hoe somary le fitezana raha mozika no lasa tonga dia any amin'ny commercial no mitotona lerony nefany mahay zavatra raha ataoko hoe raha lehilahy tanisa vitsivitsy hoe Stevie Wonder Babyface Usher izy teo Postman PDB ny Aziety sy ny bombaka be zany ny artiste tena hoe taloha tena hoe afaka inoana dia ohatr'izay koa vehivavy misy Beyoncé misy Mariah Carey Whitney Houston na Alicia Keys Brandy zany afaka inoana daholo zany mba ino zay fa ny album zany mbola misy foana ao anatin'ny YouTube sy ao amin'ny réseaux sociaux tena mbola tiana misy bedabeka fa zay aloha voatonoko aloha zany misy tiarina bedabe koa fa misy tiarina bedabe koa fa le izy fotsiny tena hoe rehefa tena inono io fa tena manana melodie ianao manana mozika ianao manana zavatra hafa kokoa anao afaka hoentinao amin'ny sehatra mozika sy ny sehatra matianina amin'izay zany hoe la bonne eto tena hoe conservatoire be na ohatr'izany fa nga matretina mbola hoe mampianatena daholo sy ny hoe akoatran'ny talenta zay ananana dia manampy hoe mampina ny mianatra zao mozika ohatr'izao dia mbola miaina amin'izay aloha tsika hatreto dia zay fa mahafinaritra ilay izy ary miezaka foana ny tena moa zany miezaka foana mizara sy hoe manao partage ho an'ny namana sy ny ankizy hoe aty aoriana hoe te hiditra ao anatin'ilay sehatra ilay izy dia betsaka ny gadona afaka voizina fa raha akoatran'ny hoe commercial moa zany tsy foana noviana mozika commercial fa le hoe mozika hoe ahafahanao tena manana lokonao sy mametraka amin'ny maizy anao zay no mila tetiavina dia zay mihitsy na koa zao tena ohatr'izay tenenin'ny Tiji sy laza zay mihitsy natongavanao amin'ny toerana anankiray sy hoe laza dia tia tsindriko manokana ty hoe anisan'ny mbola fotom-pisainana kely hitako olana kely eto amintsika koa dia zao hoe tsy maiky any ametraka zavatra fa maiky any alaza hoe tena hoe tonga dia malaza aloha tediavy dia avy eo mametraka diso zay nefa io ohatra mivokatra ihany hoe mamboly amin'ny tany aloha anao tsy maintsy miasa tany ianao asa manana asainao ny tany dia mapetraka anao vokatra dia miandry vokatra miakatra anao vao mioty an'ilay izy dia zay anao mahita na vokatra tsara fa iny sy mahitako hoe mbola hitako hoe olana kely amin'izao zany satria lasa maiky ny hoe le monsieur télé mantsy mahafinaritra be salut Joda sy any an-trano farany le iran'ny lafa ny lahitany tamin'ny télé fotsiny mahafinaritra tamin'ny télé fotsiny mahafinaritra tsy tsindripaingo zay fa entre guillemets kely hoe mba ahafahan'ny rehetrarehetra mba hoe manitsy an'izay zavatra tsy nety fa dia zay izy dia mirary soan'ny rehetra dia zay moa zany tena raha rafina zany izy rehetrarehetra dia zay efatra mitsamina Naval efa tsy hotsony fa zay efatra mitsamina dia mampirisika an'izay hoe diversification zay lasa ny sakafo angamba le ry izay hoe fizarazarana zay zany ao anatin'le gadona hoe ianona manao gadona zao ianona manao gadona zao fa tsy ny R&B ihany dia misaotra ny lisany nandany fotoana nandany connexion sy ny rehetrarehetra zany niaraka tamina teto moa zany izay hitako hoe zavatra mahafinaritra fa mba ilaina koa no miresaka an'izany rehetrarehetra zany mba hoen'ny olona izany moa zany ny idéologie mba hoe mba hiadivana zany tsy maintsy mba manana an'izay koa ny olona tsirairay dia mahafinaritra misaotra ny lisany dia mandram-peona indray ary misaotra ny Bleu Vibe dia manantena moa zany ijery clip ny Bleu Vibe tsy hoatsy ingamba eny kely ngamba ny afatra farany hoe misaotra betsaka nanasa lesy dia anisan'ny zavatra anankiray mba fizarana koa le zavatra ohatr'izao fampiresahana ohatr'izao mikasika ny Bleu Vibe manokana ahoana Tiji Bleu Vibe
Ahoana Tiji? Eny e, iarahantsika mahita moa zany zao tsika ao anatin'ny amianaram-pahasalamana sy sisa somary kely ny fotoana ionanay sy ny rehetrarehetra nitarika Bleu mbola mijanona foana ihany fa miezaka zay mijery fotoana satria tsy maintsy hoe en présence anay telo mitsamo zany ifanatotosana zavatra anankiray de izay ny somary manahirana re kely am'izao zany le fotoana mihitsy fa miezaka foana zay hoe hitady fotoana malana hoe izay hitady fotoana malalaka ahafahanay manao zavatra zany atsoaty ny Bleu zany mipetraka foana hatramin'izao aloha tsy hoe rava akory fa mbola somary sahirana zay am'le fandaminana ny fandrindrana le fotoana de engany mba lasa aingaikaingana ty aretin'ity de ahafahana mietsika indray zay mihitsy tena marina zay ie de marosoa lisany amaranako alisy ok misaotra betsaka Joda misaotra ok re misaotra betsaka marosoa lisany zany am'izay ketrika zay de zay moa zany de miandry ny Bleu zay fa zay koa mbola manantena iary asa ny Bleu ndray androany de mirarosoa de azarina mozika atsika avoay ny produit merci lisany hoavy mozika toaty fa engany mba isokatra am'izay ny tena ny rehetrarehetra mba hoafa ty confinement ty de tena mirarosoa tsara ho salama tsara daholo nanaraka an'le vidéo sûr misaotra nareo nanaraka rehetra de azadino miditra ho Abonnez Mandrapione